Isan-kerinandro misy hatrany ny tsara vitana ao anatin'ny lalao zay zany misomo amin'ny alalan'ny famaliana ny fanontaniana ao anatin'ny gazety zay zany tamin'ity herinandro ity nisy indray ny tsara vitana ary notolorana ny lokany mendrika tamin'izany. Madame Voavy Manantsoa Renala Sandra Fabienne izy indray nahazo ny lokantsika tamin'ity androany ity tamin'ny lalao izay zany misaoma avy hatrany dia atotranao ny loka fa miaravanao madame. Misaotra betsaka dia fanagarantanareo mikarakara ny izay zany misaoma. Madame efa mpamaky ny gazety izay zany? Efa mamaky foana ako izay nahitako amin'ny lalao. Ny fanontaniana napetraka tamin'ny indray mitorakely moa zany dia ny hoe mandritra izao fialan-tsasatrao dia inona ny anaran'ilay andeha tantara izay mandeha ato amin'ny MATV isaky ny amin'ny 7:05 maraina. Violeta no Hovaly no mazava ho azy nisa 70 no nahita ny vanomana tamin'ity mitorakity ary dia Ramatoa Sandra Fabienne Renala izay nahita io isa 70 ihany koa. Inona ny atao safitanana amin'ny isa io madame? Mitsatotsatoka fotsiny angamba. Nanao tapakila firy ianao dia nitsatoana daholo? 37. Fito amin'ny telopolo isa ny alefanao taty? Isaka mividy gazety anakifiry isan'andro ianao amin'izany? Le anao an'ilay lalao mihitsy ny vidiana meta be? Dia sady mamaky an'izay. Inona ny tena vakianao anatin'ny gazety izay zany? Anatin'ny kolotsaina misy ilay vaovao avy any ivelany mba ny star artiste ireny izaho ity mamaky dia mba ny lamaody sy paikady. Iny ary mbola manasanao hamaky foana ny gazety izany mbola mana. Ianao moa zany tsara vitana tamin'ity indray mitorakity fa samba indray izay tanatin'ny herinandro maromaro vao anankiray ihany no nivoaka nandresa dia azonao ny lelavola 3 hetsy ariary tamin'ity indray mitorakity tsy nizara roa tsy nizara telo fa dia anao irery ihany.